Ody fity mahery vaika. Nanoratra sy nanatronitosa Ianona. dia nalainao tokoa matsy mivadiko ry tompo nefa ny zanakay mbola madinika. Aiza no avitako riren'ireo zazy ireo sy an'izy ireo aloha fa nalainy raibeny sy renibeny fa na dia mahita azy ireo mipitrapitra ato an-trano ato aza tsy sakafoko. Ohatrany mbola reko miaraka matory amiko foana ny vadika. So dia mbola miheloelo eto ary mifananany. Tsy tokony mijanona ato tsony kosa ianao ry vololona ka. Tsy afaka ny fanambady tsony maty tsy mivelona e. Marina fa mbola tsy maty ny fitiavako anao nefa tsy anjara ny atsika ka velao ity olo-kafa amin'izay. Mandehany ianao makany amin'ny toerana izay tokony isy ianao any ankoatrany fa aza miheloelo eto amiko tsony. Ao fa ho tohizana any ankoatrany atsika rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Zany ary aloha sorony eto amin'ny rindrina eto ty sarany ty fa sao dia hitonitro ny mampanangatra azy ao. Manomboka tamin'izay ilay izy dia tsy nanalokaloka tsony fa nahavololona. Kozy velo ty riasina le. Ary tokony ho tenenina koa ne izy zany tsy analokaloka an'ireny zanany ireny fa mitomany foana ankeo ity ireny amin'ny alina ozy mibebeny. Mety izay marina no mahatonga an'ireny zazy ireny ho faharofo sy tomany lava. Aleo fa ataoko. Andeha hamangy azy ireo any ambanivohitra raha-pitsy dia ataoko ny fombafomba rehetra. Ka manao ahoana marina aloha le sy alasy ny fanginany lahato. Maninona mijanona rery fa tsy mba mivoapoaka manala azy e. Atsy ho daholo ireny namany lahy ireny hanala fanginana ny lahy. Tsy namana ngely sy ny mahory hafa vady. Misy vehivavy izay aloha nefa nieritreretin'ny mama hoe omena ny lahy fa asa raha ho tiany lahy na tsy. Za le tsy ripota tsy mila vady atolotra izany avelao izy safidy. Misy vehivavy mahafinaritra izay any am-piangonana ao amin'ny koralina izy ny mangafeo indrindra. Ka ny atsara ny feo izany manintona ny lahy aminy. Mino fa tsara tarehy ihany koa aloha izy e. Fantatro tsara mantsy raha elahy fa tsy mba miraika amin'ny vehivavy tsy manaitra izany. Hainy lahy tsara ka. Fa io vehivavy io aloha tsy manaitra fa tiako. Mahafinaritra ny fihetsiny na ny fitafiny koa aza. Tsotra nefa mihaja motomotina zany. Tsy haiko lasa tany amin'ny foana ny saiko tatoto. Ka sao dia mba efa manambady kosa raha aloha ty vehivavy andriandrian'ny fony lahy ty riasina. Tena ny tanany nijereko voalohany fa tena tsy misy peratra ity nefa efa eo amin'ny 5-10 taona eo ny fanampatombanako azy. Si mbola zandriny lahy izy re izany fa kandrano ity tsotra be izany mody midira fotsiny lahy koralina. Sotranao ary mirana nanaiky ity fanasako ity ao hanary ny sakafo sady mihinana tsika no miresaka satria maika andeha hiverina iasa ianao rehefa avioko. Tsy mahazo manao tara mihitsy afa bediny chef. Eto ary ny resaka tianao atao amiko Misy zavatra mahamay be ho ato anatiko ato. Zavatra mahamay? Tsy azoko. Zaniko vita tsy azonao avy-pitiavana re miretareta mandoro aka ina tsy ho zakako tsony. Ay ve tonga dia ovaliako avy hatrany ianao riasina. Tsy afaka n'ity olo-kafa mihitsy satria mbola vadin'olona. Mbola velona miriri ihany ny vadiko. Ko maninona ny tananao tsy misy peratra? Le soroko mihitsy fa sao dia very mbola tia azy na hoe mbola miandra ny fiverenany matoa mbola misalotra ny peratra ny meny Tsy azoko.
Fa nareo ve efa nisaraka sa tsy e? Mbola tsy voafafa ny soram-panambadiana? Efa vita tanteraka ny divorce e. Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mbola vadiny a. Izany ny ao anaty baiboly. Marina hoe aiza ho aiza ao anaty baiboly akiny no nilaza fa na dia efa nisaraka aza mpivady eo anatrehan'ny lalàn'olombelona dia mbola mpivady ihany izy ireo anatrehan'Andriamanitra. Efa naposika izay fanontanianao izay. Misy baiboly ve ny telefoninao? Sokafo ny Romanina 7:3. Ao ary hoe Romanina 7:7. Ko raha mbola velona ny lahy ka manambady olo-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpitsangatsanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpitsangatsanga na dia manambady olo-kafa aza. Lalina izany dia voatery tsy maintsy manaraka an'io itsika. Fa raha ny hevitrao dia natao vakivakiana fotsiny izany ny teny amin'ny soratra masina fa tsy natao tanterahana. Izaho kosa aloha dia ankatoa e. Sao dia tonga amin'ilay tenin'ny Kristy hoe tsy izay manao amiko tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Mela amiko fa mpanao meloka. Asa misy ane izany. Very maina fotsiny ny nanompoana an'Andriamanitra hatramin'izay. Milana, tsy aro tanterantsika daholo ange izay rehetra voasoratra anaty baiboly ao e. Vita io rehefa vonona riasina. Rehefa tanteraka ny iray dia miroso amin'ny fanatanterahana amin'ny manaraka indray dia ohatr'izay hatrany hatrany. Izay ilay hoe mandroso amin'ny fanompoana e. Na izany azy tsy mino aho hoe misy olombelona mahatanteraka ny teny rehetra ao anatin'ny baiboly. Izay vita no atao, fa izay tsy vita angatahana amin'ny famondrapon'Andriamanitra. Dia verinao ve izany fa mila voatsiara Andriamanitra raha mitaky amin'ny olona hanao ny zavatra tsy ho vitany? Vitan'ny olona tena mangetahetany ho voavonjy no manao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ka fifaliana ho azy izany. Ianao ve mbola tsy sendra hoe avy navita sitrapon'Andriamanitra iray dia nisy fifaliana be tao anaty dia mbola tianao sitrapon'Andriamanitra hafa indray avy eo satry foana no izay mahafaly an'Andriamanitra. Mbola tsy sendranao ve izany? Ianao ve izany samy laza fa efa navita ny sitrapon'Andriamanitra rehetra? Misy ny efa vitako, misy ny eo an-dalam-panaovana, misy koa ireo mbola mila hanaovana ezaka. Vonina hatrany aho ezaka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ka mila mangataka hery aminy kosa aloha fa tsy vitan'ny herin'ny tena rery ilay izy a. Voasoratra ange hoe avy amin'ny Jehovah mahalavorary ny dian'ny olona masina e. Ary ianao efa tena votom-ponoana be a. Ohatran'ny voamaika tianao any no izany. Sambatra aronirana raha ianao no eo anilako. Tiako ianao na dia mbola tsy vonina ity olo-kafa aza. Avelao ahy ity ianao mangina. Avelao fotsiny amba ho namanao hifanerasera aminao. Izany a. Tataperakova, mety ho vitanao ve ny ahatonga ny vehivavy io lasa tia? Fa isevy tsy mahatoky atsony e. Fa ngadino se fa ery avy aty amiko na zonse le vadiny se taloha iny efa maty iny. Tsara dare sady tsara bika nge iny no sady lalitsany e. Nefa dia azony se mora foana. Ka iny eny tsy mivavaka dia mora nazahoana azy e. Fa ity ray ity tena votom-ponoana. Andao ary ohatsapaitsika izany mahavotom-ponoana izany. Tena tia seve aloha izy. Tiako izy ka. Sao dia hita vaovao indray aorian'izay ka hoe esory le zavatra fa te hisaraka aminy aho. Tiako izy ry Tataperakova matoa tonga aty aminao hitady fanampiana. Inona moa izany no tena hitiavany sy azy? Vehivavy tsotra izy e. Mino fa ilamina tsara ny fiainako miaraka aminy. Sady rehefa nanahadiadiny momba azy dia mba vehivavy manan-katao ihany izy ka. Azoko tsara. Karakarainy izay faza matahotra. Aza tiany fotsiny aho rehefa tonga any amin'ny fanjakany sese. Ity ary ilay androana. Dia andraso. Ity hosorana amin'ny tanana mialohan'ny arabana ho azy.
misy sary ve any? Ie, misy sary mihitsy ty. Ahoana hoe le sy riasina? Nanaiky ihany hoe le sipa? Tena tsy mampino letsy e. Nanaiky ihany ny lano ny farany. Dia tena miaika ny lahy ty mihitsy raha ka vehivavy ka. Fa ahoana mihitsy lahy ty e? Fa inona mihitsy ary ny tena tsy ambaratelo fangalana vehivavy ny tya? Efa manana ny vadiny lala ka mipetra tsara. So dia nitsakitsabady io mantsy. Ny angy efa tsy tia tany tsony matoa ny tady soniny. Ka mba ilaina ihany letsy ny manana dobla. Amin'izay rehefa masosotra ny andaniny dia makany amin'ny ankilany iray aloha. Vazivazy zany e. Ny any vadiko atsaiko. Satria iny nefa nikaiky teo anatrihan'ny vavolombelona maro. Tiako mihitsy ny fifankatiavana roroka. Tokantrano tena fakatahaka raha ny nareo. Mahay mifanajery nareo sady mifampitantana foana. Nareo mihitsy aza ny tiako atao vavolombelona amin'ny raharahana. Raharahana fangahanao raha zady le tia. Tsy mba hifampizatoetra akory. Fitiavana matotra angely tsy nenefa tsy hoe fitiavana ankizy. Olona efa samy lehibe mila namana eo amin'ny fiainana fa tsy hoe mbola mihevitra ny lalao. Na izany ara lesy tao ataoko hoe aingana loatra. Fanga tsy nankeny izy tia ka vonjivonjeny e. Sa ho lasan'ny olona ve? Miala tsy ripota veleziko ny vidiany mafana fa sao dia sanatria ny ova hevitra io izy a. Marina aloha ny lahy. Mety ova hevitra tokoa izy aloha rehefa tena hoe malala ny toetra ny lahy. Fa maninona ny toetrako? Fa heveriny lafa mampitsoaka vehivavy anga ny toetrako. Ka io elaviko zitina be ioko. Sady lahy to ohatra ny masamika sy tanana vehivavy zaniko. Mo tsy areti-po tamin'ny ditra ny lahy ve moa nafaty tampoka an'le renjanakelahy iny? Sanatria tiako loatra ny vadiko mahatiny ary tena nao atsaiko. Anio voalazaiko an'lahy fa i mama ny namono azy. Tsy tia ny mamy izy satria tsy mba nanolotolotra azy. Any ka dia nitadavany hevitra. Ka kosa lesy a. Mama ndray ve no endrikendrehan'ny lahy fa namisavy ny vadiny lahy ka nafaty azy? Azo eritreretina letsy a. Nihinana paty niaraka tamin'ny sosisy ny meny mama nge hony izy 2 andro talohany nafatesany. Izy telo mianaka mihitsy moa zany. Ka raha hoe nisy pozina nge zany ny sakafo ny meny mama, tokony hoe ho faty daholo izy telo mianaka e. Ka io ange hony izay tiana kendrena ihany ny maty rehefa morika olona fa tsy rehetra mihinana azy. Oy alahy. Ny dadarabe any lahy indray ngamba zao nefa nilaza ny zaniko. Izay nge mavoany ireny. Rehefa misy ny olona marary na maty dia tsy maintsy manondro olona akaiky ao anatin'ny fianakavian'ny lahy izy. Ary lazainy fa tompon'antoka na misavy. Dia mino ve lahy fa navita namorika olona tokoa mama? Mino altia. I mama nge efa hatrany amboalohany nanakana amin'ny fanambadianay. Tadidiko tsara aloha ireny e. Vao hita amin'ny mamy izy iny dia hitako hoe tsy azo azony. Fantatro tsara. Saingy iny ny tiako dia iny ny vadiko. Ary mama grave be raha tsara velatsia. Mody ny raisiny tsara foa ny vololona rehefa tonga tany aminy. Nefa za nafantatra tsara fa tsy tiany iny. Za koa ny disina miala azy mianaka ny fandray e. Tokony nampitandrina vadiko aho. Tena horarako ny vadiko manaraka eo tsy fandray amin'ny indra matroviny. Malala, mifazy ianao fefa io masaka io ny sakafo maraina. Sady nataoko amin'le tianao ny loka. Fa mahamasaka soso maraina santy ve mivatika? Ndray sady pirina ny loka. Sotra vadiko. Sambatra be amanana anao. Tsy mananao ato izao ny vadiko taloha. Zany ve? Ie. Na dia hoe tao anatin'ny vola tantely aza hoe dia tsy nanome fahasambarana anao izy? Tsy nisy e. Eny fa naty mbola tao anatin'ny vola tantely aza. Ao fa ny antsika ataoko vola tantely foana. Ao fa ataoko izay sambatra anao. Tsy feno ny asambarako rehefa tsy misy zaza ato an-trano riasina. Rovina ny zanako no alaina. Ny fahamombako ange ho ary asina na tonga ny vadiko nanary ahy.
tsy vadinao zany tsony izy ka. Za zao ny vadinao. Raha mety dia oka tsy resaka azy tsontsika. Eny ary vadiko a, dia roviana ho azy sika nandeha haka ny ankizy. Ao aloha fahanako ianao fa alaina izy rehefa zay ny tianao e. Sotra letsy amiko. Tiako be ny fomba fanehoanao fitiavana. Hatramin'ny akanjo anaovanao azy efa nataoko vononongy e. Zany Tiako be ianao rehefa manao an'ilay akanjo sary voninkazo volomparasy sy mainty iny. Ay ve? Ao fa izay tianao foana ny anaovako e. Dia ianao koa manaova metimety tsara rehefa mandeha manatitra any am-piasana. Tsy tiako raha vao tsy manao metimety noho ilay vadiko teo aloha ianao. Malalo tsy mampaninina anao ve raha tsy miasa fa mijanona tao trano mikarakara anareo telo mianaka e. Mbola madinika ny zanako ka tsy tiako akinina manolona fa zahay ihany aveloha ny taiza azy. Za zany mamelona dia ianao mikarakara tokantrano. Mety zany ry dada, tiako zany. Sotrakia. Malala, efa mba mahakarakara ny tena ny rety mikisy ka avy aloha mba hiasa amin'izay. Dia iza tsony no anatitra any am-piasana sy aka amin'ny hariva letsy. Efa zatra be anao a. Azo alaminy zany ka. Rehefa eto an-toerana dia manatitra sy makano ihany. Fa rehefa any amin'ny faritra dia mandeha taxi moto kosa ianao e. Rehefa any amin'ny faritra? Ive. Fa angaha andeha hiasa any amin'ny faritra ianao ry dada? Efa fantatrao ihany ngamba fa nitondra fiara mandeha lavitra reny no asa mba tiako atao e. Efa ndresaka anao an'izany foana kosa aloha e. Tsy tadidinao ngamba. Tadidiko. Ka fiaran'iza no entinao any? Fiarantsika ka. Fiarantsika? Efa mahazo fiara lehibe arak'ilay neritreretiko ny vola voangitsika eo. Vidy fiarantsika. Dada, tsy aleo ve aloha manao trano e. Amin'izay mba tsy manova tsontsika. Raha volangonina amin'ny karamanao fotsiny anaovantsika trano dia ho antitra etontsika e. Fa raha ahodina amin'ny fiara aloha ny vola, dia ny vola azo amin'ny fiara no angonina dia mety vetivety dia hatsangana trano. Eny ary, ianao manolohan'ny tokantrano ka tsy maintsy hoe ekeko. Izay koa ny didiny tompo e. Izay ilay tiavako anao izay. Fomafy mihitsy ilay raika latalona anary anao. Nanome anjara ho an'ny sasany. Tiako any anao ry mirany. Avelao aloha mba hanoroka kely anao ndraika. Ary sory ty tanana fa jereo ny varavaran'efitra fa tsy mihidy akory. Sao dia manjary indray ny ankizy. Nahazo fiara le tsary pota. Nahazo fiara hoe lahy? Ye. Ka ela ve sa nareo mivady? Anay mivady le izy fa nisoratana amin'ny anarako e. Ny ahy mivadiko le tsy matoky ahy. Dres, tsara kosa lesy zany le. Ka hoana? Ampiasainy lahy anaovana inona zany le izy? Sa anaovana taxi be? Tsy masaka lety zany taxi be zany a. Taxi brosy ihany zao no tena mampidi-bola. Voniny lahy iary asamiko. Raha ka mpanampy ihany ve ala izy sy aleoko ny rahalahako no alaina sa ahoana? Marina mihitsy lesy zany a. Sady ny any karaha efa hitany lahy hoe tsy tena andeha loatra tsony tato atoko. Tena ho lasa patroako zany lahy manomboka etiko. Oka aletsy ho marina raha iasina. Tsy misy patron sy mpiasa zany lesy fa mpiara-miasa no anarantsika ao anatin'le izy a. Fa zao aza taitaitra lahy fa rehefa miditra ny vola tsy maintsy hoe betsaka ny sipa no taratara amintsika. Zany sahady fe letsy ny ao andohany lahy. Atahorako mihitsy lahy tika. Sao dia mba ho lasa papasosy. Aleo aloha mba handramany zany hoe papasosy zany letsy. Mandalo ange letsy ny fiainana ropote.
aleo hiditra ny vola dia tonga ho azy koa izay rehetra tadaviny. Tena ohatry ny mampatahotra letsy lahatiry raha iasina ka sao dia mba hampianatra atsiary lahty e. Ny tena marina letsy dia misy sipatiako kan-dranon'izay any miandro vazo sipa efa nitsiritiko fontsika mipetraka tany taloha reny. Mpivarotra ny masaka mba miajahatsy izay izy io e. Tsy nety zakako mihitsy izy io tamin'izany fa amin'izao tsapaiko kely. Zany hoe etreretiny lahy hoe mety hiova hevitra zany izy rehefa lasa patron lahy. Tsy ratsy kosa aloha le fika e. Dia ahoana zany raha efa manambady indray? Tsy asitsika olana izany e. Samy manambady dia samy mitandrina tsy hahapotika ny tokantranony. Ka iza zany tsika sy alany mipetraka e. Aleo raha nga hitakaiky farafarana ety dia amin'izay mba tazana ny fiara. Tsisy bata letsy io fa aleo makery akaky ny kesery mihitsy dia amin'izay matazana azy e. Sady izy mihitsy io mandray vola io. Ahoana ny fahitany lazy? Tsy tara amin'izao vealary bota. Manja marina aloha izy zany. Fa zany hoe tsy atakaliko ny ao an-trano le tsy hoe namanja taky ninona ary Iza koa moa no heveriny lafa nahary jokera io e. Anala ny foko fotsiny hafa nangataka tsy nahazo. Mandroso ramose a, mandroso e. Ety mbola misy toerana malalaka. Mety aminareo eto? Mety ka. Manao no madama? Tadidinao ve a? Iza moa fa tsy tadidiko. Oy, ohatra ny tsy vaovao amiko ny endrikao. Mpiara-mianatra angambontsika e. Izay fa niverina fitadidinao. Ny anaranao aza tena mbola tadidiko. Nirina moa e? Ie, ary ianao iasina e. Boribory ny tany a. Fa taiza foana aloha e. Lasa niverina eto indray nga? Mandalo fotsiny ka. Raha mety aminao dia andalo matetika ato mihitsy izay noralahy. Tonga avy e. Izay angamora ny kopaka tonga namana vao mavomavo. Miaraka amin'ity fiara vao tonga itsy angaminareo raha tsy diso ahy e. Ie, tobilinay io. Ay. Zasa tompon'ny sofera. Tiralahako ty no miaraka amiko amin'io. Ho lasa client mateza ho anay zany nareo manomboka eto. Ka ina ary no atao anareo e. Retsy amin'ny tableau retsy daholo ny sakafo misy ato. Mazaho toerana fa isy ankizy ho avy eo andray ny komandinareo. Tsy aleo ve ianao ihany mandray ny komandinay e. Sa tsy mety raha vao ny patron no manao le asa? Mety ka nahoana moa tsy eto fa misy olona andovolo retsy ka tsy maintsy miverina eny amin'ny kesy a. Afaka miandry kely ary ve aloha nareo mirahalahy e. Mandana kefa miandry izay a. Aza ela be a. Tsy ela ka atao ahoana moa na mpiandry ny ela nytony namana fahiny tony e. Sady kila mateza. Enjana lesy lahatiry iasina ka. Fa na izany ary aloha mitandrema ihany lafa ohatry misy raha soko mijerijery be ry a. Sao dia mba io matsy ny vadiniko. Kalme lafa tsy makaizy io e. Matoa ny vadiny aderaderana io dia satria natao nisy tonana kilina letsy e. Tsika sy anao ry nirina. Mbola 17 taona ano efa naniry anao. 17 taona vao tanteraka ny faniriko. 30 taona ny nindrazako anao. Anaiky ihany lahy ianao dia niandry tara loatra vao nanaiky. Tsy misy tara loatra izany ry asina fa izao ny fotoana mety matoa izao vao tanteraka ny amintsika. Ka fiarahana matotra ve aloha izy ity sa fanalana azy fotsiny? Ataovy matotra ny fitsipy-dalao. Inona ny tianao e? Miaraka isika va samy mitazona ny vadiny sa ifanaraka va samy anara vadiny? Za aloha efa leo be an'le vadiko e. Efa tiako soloina fa tsy mbola mahita solony a. Efa tianao soloina? Fa inona ny antony? Naika be loatra e. Tsy mba mahay misarima mihitsy. Mamona aminaina betsy. Fa lehilahy ohatry ny ahoana tadavinao? Ohatranao?
ianao a mahay mampiresaka misarona zany e mihina fa rehefa iny ampandrina ianao dia tena olo-kafa mihitsy malala izay tadiaviko raha ny fahitako anao e es aiko tsara mampirevy anao fa aza matahotra fitianao manambady ty fotsiny olonao izy zany zao no navelanao atsenao dia ahoana ny fomba lelanao to irina tsy voatazony eo izany rehefa te handeha aza miasa saina amin'izany ianao fa izany mandamana izany ary ahoana ny fomba andaminanao ny vadinao raha miantso eo izy izany dia ahoana ho raisinao sa tsy miantso eo izany iny raha tsy raha riva ka efa fantatro ny ora fetsony ahy iasina ahoana mbola voaingana ihany ny raha antsika nefa tena efa tafalatsaka lalina aminao izany araka anao akaintana ny moron-davaka dia ahoana ny vadinao amin'izany so dia manahirina fa moramora ihany tsika ry nirinaka ka aminao a mahazo fafa ny fahazany vadiko izany efa narana fotsiny sisy tsy mety miara-matory amin'ny tsony ah tsy tia azo tsony ah e ianao no tiako izany araka anao foana manomboka eto nirina efa mifanarahana kosa aloha fa samy mitazona ny vadiny tsika so dia hanimba ny tokantranoko ka ny azy efa simbako tsy maintsy hoe simba koa zany ianao za kosa aloha tsy manaiky fa efa nafoko ny tokantranoko no ianao dia tsy tokony olalaovinao eto ny fitiavako ny zavatra hainao haiko ry asina finantianao lazainy afafangeza ny tenao zany minao fa azonao ny tiako lazainy nitory fity tamiko ianao a dia nanaiky aho no simbaiko hatramin'ny tokantranoko no ny fitiavako anao no izany dia fatorako ianao arery maninona tsara ho fatoranao amin'inona amin'ny odro fity izay filazanao azy tsy maninona fa ambarako anao mazava tsara fa satria efa ay ianao dia tsy mahazo manao firaisana amin'ny olo-kafontsony orinirina manambady ingy ahy fantatry fa manambady ianao ary ianao no laza fa tsy mahafapo anao ny vadinao fa izany mahafapo anao na rahako amin'ny teninao ianao izao tsy miray amin'ny vadinao tsony ianao manomboka eto fa naninona ianao tsy nandray ny antsoko mihitsiny mba aloha ianao fa mbola tsy mipetraka akory le olona dia tsy alaina fanontaniana ary aza savasavay no etako io andeha andro aloha fa tena maloto be maimbokazoalina nokisah ianao oay ary ino ty atao anaty posy hay tao fimailo fa tao inona fimailo fa atao inona fimailo raha araka ny eritreritra ao atao loaka fa ino ny ty mahazo anao no tao lasa kisitina be tokony atezitra ve zany fanontaniako izany ka ianao ohatra ny manao fanontaniana daladala indraindraika andeha atao hoe ampiasaintsika nitondranao an'ireo fimailo ireo atao trano fa zanga tahoranao ho be voka ka mila arovana amin'ny voka tsy irina sa iverinao fa misy aretina ka mila miaro tena ianao iza malalo za tsy atao toerana lava ka iza moa no mahita an'izay ataonao rehefa tsy eo ahy mailo aho zao tokoa le hoe ny manao ihany ny mahanao engane hitsaratsika senao Andriamanitra dia ho hita eo izay ho tosony sy ho amarininy inona no ampidiranao n'Andriamanitra amin'izany ry milana ny anao dia Andriamanitra foana ny tononony ka Andriamanitra ampitsara marinako za mila fitsarana tsy andriko tsony ny evin'ny fitsarana farany loatra ny tsirariny menjady amiko fa inona nefa riasina no ratsy nataoko anao tsy mienjana tsy meletsy
tsy mety tsony letsy tsy afaka miray amin'ny vadiko tsony a tena nasiany Nirina fiandry a efa reraka avy amin'ny Nirina ilany tena marina dia tsy manana ena iarahana amin'ny Mirana tsony ka izy anginitsotra tamiko mihitsy fa ho fatorano azy rerony ahy ary raha mitady isaraka aminy ahy dia ataony mivadika biby lava ny filahiko ampio aletsy fa mafy mazo ahy na anenina tanteraka andao alohany amin'ny mama fa izy zao mety mahafantatra olona mahay manala an'io fiandry io zaly izy tsy hoany a tsy latsa fotsiny ve no ataony amin'ny tsy nanekeko nanambady ny vehivavy natolony a sady raha olona nala fiandry mahita fa ny fomba ialako amin'ny Nirina mihitsy ny tsy haiko ka tonga dia lao tekany be fotsiny ihany ity fa angah misy olona azy teherena hiaraka amin'ny olona tsy tiany izany zangely izy tsy hoe tsy tia azy fa tia izy manao an'izay sarako amin'ny vadiko tiany tsy mety amiko zay ary le fanontaniana efa napetraka tamin'ny lahatra any am-boalohany elangely izy riasina amin'ny lalao afo mandrehatra azy reny hony anie mora fa ny mamono azy ny tantara be izany tsy mba namparafesako ny vadiko hatramin'izao ialako teto amandatsa fotsiny ko ohatra reny tsy mbola solafaka teo amin'ny fiainana reny ka zao ary lesy no hevitra hitako andao sika iova lalana andao tsy hanao fitaterana makany morondava tsony fa ifindra ny majanga ohatra na tsy haiko andego morondava ihany lesy ny tsara any amin'ireo toerana ny tenen'ny lareo efa feno be tsara angamba dia tsy mijanona miandro vazo tsontsika fa mitady toerana hafa isakafona dia anaiky an'izany ozy ialahy ny voyagera izy ireo efa zatra hoe tsy maintsy eo no mijanona amin'ny sakafo arivako eo marina lesy ny olana sa eny amin'ny hotely hafa fotsiny tsika no mijanona fa tsy mijanona eo amin'ny Nirina tsy haiko nefa tsy mamenatra n'ino manatiny ety antsika raha vao tazany eo izy aloha dia izay ka maninona raha tambatambazana izy letsy alamino tsara fotsiny izy aloha fa olona tsy azo tairina ka izy ange hono mila ny fanatrano any morondava dia any aminy no mivatana rehefa mijanona any izay ny enolahy tady arao aloha rehefa izay fa Nirina rehefa tia dia imirana ny vadiny lahy dia rehefa anyindray izy ny tompony lakile fa dia ilozany tanteraka ve zany aloha le vadiny efa vonina tanteraka izy ny anary ny vadiny letsy dia nefa lasa dala amiko mihitsy angekaly mba inona mihitsy ara lesy ny hodifo ty ampiasainy lahy tyle tena lasa dala amin'ny lahy daholo izay sy mpandalovany lahy rehetra tsy nampiasa hodifo ty tamin'ny Nirina mihitsy lesy zaza manao hoe zany na sinika tena lasa tsy mahatsiaro ny vadiko tsony angaly ty izay ny an'lahy efa matory milona dia tsy reny mihitsy ve no midirako no tsy mitofoka mihitsy izy aleo tsy tairina fa sao dia be fanontaniana io indray aleo alohana alakantsy dia andeha andro tonga ianao ay fe ianao tsy matory tonga fa raha pitsindray dia tsy maintsy manainga tena nanimba ny tokatrantsika ny fahazonao ny fiarabe io riasina ny asako izany no lazainao fa nanimba ny tokatrantsika tadavinao ajanoko izany ny asako tsy ajanona fa hovaina aloha manao bus eto toerana fa aza mandeha lavitra antsonika any lavitra ny misy ny vola ka tsy maintsy alery mirana ny volana atao tadavina fa tsy anatona fotsiny eny ary ka efa miditra ny ianao izao ny vola dia inona ny soa azonao taminy ohatray miaritra kely fotsiny ahy dia efa mahazo fiara ray hafa ndraika tsy atakariko ny fahasambarantsika riasina raha izay vola ampidiriny io fiaranao io efa tsara asa tokoa ngamby ianao ka manambanimbany aho mipetra tsara aleo hijanona any ny resaka asa sy ny resaka vola fa ndeha nitokatrantsika no resahana mbola reraka fa avelao aloha andeha andro dia atory avy eo mbola ifomaraina samy fona ny vali teninao isaky ny tonga ohatr'izao nefa zao raha hiandry raha piso dia ilaza fa maika andeha indray ianao
tsy manaiky tsony kosa ary asina fa aleo azavany amintsika. aleo azava hoana fa tsy azoko e. inona ny tianao atokafana? hiala ato ianao. Mifanoizanao an'izao tsy firarahinao azao mety hanala ato miankina aminao ihany. Zary mirana aza mba rahoraonana fa tsy mampihetsi-bolo maso azy zany a. Fa heverinao fa very angara misaraka aminao. Ianao azy efa vavy antitra io tsy matahotra fisarahana k'izandray ve zange lehilahy e. Vavy antitra hoe za kosa aloha mbola tsy antitra noho ianao e. Zandrinao 5 taona nge ahy e. Ny vehivavy mora antitra noho ny lehilahy e. Tokony 10 taona eo ny elanela taona mpivady. Yasina, mbola tianao a. Mingavy a. Aleo alamina zao fiaina tokantrano mikorotana zao. Za aloha tsy mahita tokantrano mikorotana zany ato a. Ny sainao angamba no mikorotana. Ahoana moa tsy korotana ny saiko? Vady tsy eo lava, tsy mapiditra ato an-trano ny vola tedaviny akory. Ambon'izay e, to tsy te hijery ahy, tsy te hiresaka amiko mihitsy rehefa tonga ato an-trano. Galera gako. Atao fifaliana ho anao rehefa mbola mody ato ah. Aleoko Yasina mijery anao tsy mody toy izay mody ihany fa manao atsinitsiny ohatr'izao a. So ihany no nataoko anao fa tsy ratsy. Nefa dia izao ny anaovanao ah. Fa inona no ataoko anao e? Aza mifanome lagy kely a. Mba andanako any amin'ny dosy. Na zao fomba firesako amiko izao aza ve dia mba rariny. Nahifikeo ny tanako. Fa ngasa tsy manana zolikasika anao. Fa inona loatra ny nampivadika biby anao toy izao ry Yasina. Mba mahery lahy ny ody fitiana ataon'ny olona taminao tany ho any a. Tena lasa olona hafa mihitsy ianao. Efa le ianao fa iny ty sy ny karakara. Nofo sisa reny. Rovina indray zao nitoronareo miakatra ry Yasina. Rapitso, androany indray zany sisa ianao no mahita ny dada dia amin'ny herinandro indray. Ohatry ny miandry herintaona miandro ny fiverenanao. Za naraka anao any ry Yasina ka. Andraso ety any aho fa tsika nge afaka mifampiantso foana e. Ao fa hovaintsika appel vidéo. Ianao rehefa akaiky ny vadinao dia tsy mandray antso mihitsiko. Mitsangam-bola ty azy. Tsy tia azo tsony fa mila mitandrotandrona kely fotsiny tsika. Tsy niteny tamiko tsony mihitsy mantsy izy tamin'izaho tany farany. Manara-maso izay ataoko fotsiny sisa ny ataony. Raha miteny aza ny tsy valiany. Efa feno angamba ny kapokany. Dia tsy miteny ve zany izy mahita ireny akanjo sy kalson anaovana vaovao ny vidiko ireny. Sa mety tsy voatsikarina hoe tsy kalson avao ireny entinao nody ireny. Tsy fantatra na tsy hita na hodiny tsy hita. Izay zange efa tsy miray fandriana tsony e. Nay ve? Maninona raha roasina tao amin'izay izy idirako e. Za nge vonina ety any lahatra amin'ny farany. Eny akia, fantatro izany. Saingy tsy te handroaka azo amin'ny vatana fa aleo izy miala. Efa fandroana azy akolaka angeny tsy firarahiko azy. Ny tsy fanekeko hiara-matory amin'ny tsony ihany koa. Ny karaha tsy ala mihitsy zany izy dia ahoana? Misy angeny vehivavy tsy miala mihitsy satria tsy tia niditra ny solony. Ka na tsy hiara-tory amin'ny vadiny tsony azy izy dia mifikitra eo ihany izy mba hanana ny toerany. Zany io? Ohatry ny ataon'ny vadiny riko zany. Toa mbola mijanonao ihany izy nefa ndry azy efa tsotsony. Mbola miandro fiverena indringa. Roviny indriny iverinany. Za ry Yasina azafazivaziana. Efa volazako anao fa matoa ny ala tao dia tsy tia azo tsony. Ianao no tiako. Betsaka angeny sofera-pisakafo tao aminay atao ny kôtikôty anahy fa tsisy nazaka afa-tsy ianao e. Fa raha ianao efa nandozako ny tokantranoko eo kosa aloha ny mivadika amiko dia ho vonoko ianao. Marina e. Sa tsy mivadika aminao zany ry Nirina. Miaraka foantsika na sanatria azy ianao ka hiverina amin'ny vadinao ndray andro any. Ny angatahako aminao fotsiny aza fatipatroran'izany avy aloha mba fitiavana ihany mampifamatotra antsika fa aza mampiasa zavatra koatran'izay. Matahotra an'ilay hoe izay hivadika biby lava nga.
teanao aminy io. Aleo dia tsoriko aminao fa noho ny fitiavako anao dia nanantona olona hikarakaratsika mba tsy hampisaraka tsika tsony. Nanovanao ody fitia zany? Inona no mataitranao amin'izany? Ataoko koa ianao mba manao an'ilay vadinao. Ny olona manao ody fitia dia mahafantatra ny manao izany koa. Esory ny ody fitia nataonao tamin'ny vadinao fa sao dia ho sahirana eo ianao. Taratasy mirana fa taratasy avy any amin'ny fitsarana fa nitorianga anao nangatraka fisaraha-panambadiana aza matahotra ianao fa tsy ampikatra anao akory efa na dia manana zo feny toranareo sy nirina aza. Nirina? Fa hoana nafantaranao fa nirina no anarana? Izy no nampafantatra ny tenany taty amiko. Fantatro daholo hatramin'ny trano hofainao azy any Morondafa. Matoa omenao azy ny laharam-pindayako dia tianao iantso ahy izy e. Saingy mbola hiaritra tato ihany mandram-piovanao saingy hitako fa efa maty-paika ny tetikadinareo hanorina tokantrano vaovao. Mirary soa e. Dia izay koa ianao dia mino izay rehetra nolazainy? Mino ako. Nanomeza mipofo daholo anie zavatra nolazainy e. Fa na tsy niteny tamiko koa azy izy efa manam-pirofo ny fijangajangana ny fihetsika nataonao hatramin'izay. Misy ambina fimaily foana ao anaty tetanao nefa sika rehefa mambolana ny tsy niarana torontsony. Reko koa ny resaka ifanaovanareo atarby amin'ny sasak'alina ireny. Everinao fa matory anga amin'ireny? Ay, ka ny mangataka fisarahana izany no hitanao fa vahaolana? Izay sisa. Niezaka ihany any hitady fifampiresahana mahana ny olana fa tsy nanaiky mihitsy ianao. Inona ary ny ataoko? Mandra-poviana no heretako ato anatin'izao afo be izao. Izaho kosa tsy olona voaozina. Ay, rehefa izay mifantatrao fa mety dia tsy maninona. Ka izany hiala sa ianao? Izaho tsy hiala ato raha tsy efa misy didim-pitsarana mamela ny fisarahan-toerana ka aza matahotra fa tsy homela intsony izany e. Raha vao tonga fotsiny ny fotoana hiantsonantsika eny amin'ny fitsarana io dia hivoaka izay didy mamela antsika hisara-toerana izay. Ny any ara-dalàna ihany. Dia ahoana izany ny ankizy? Izy ireo efa miraikim-po aminao? Vitatreo aloha ny adidiko amin'ireo fa akomany ny rina noho izay tsy vitako. Efa misarinao ny sakafonao fa aleo aloha hamonjy ny efitranoko. Tena tapa-kevitra mariny ty. Mirana, ao momba harosoa ny sakafoko azafady. Nona? Fa nga tsy hoe andro sy solo-akanjo toy ny fanaonao indray aloha e. Nona be afa nasa tanana fotsiny dia hinana ka. Ao momba karakaro faraparany dady. Ony a? Azoko atao raha izay izany foana ka. Dia mba miaraka matory faraparany koa tsika raha mety aminao. Izay kosa aloha tsy fanarahana ry asina. Zaho efa tsy vadinao intsony. Tsy hoe vao androany a. Mbola vadiko ange ny anaranao mandra-pivoaka ny didim-pitsarana milaza mifanohitra amin'izay e. Vady anarana fotsiny. Fa efa ilany no nahilikao sy tsy nirahanao natory-tsona. Izaho tsy miverin-dalana izany. Ka nanahona ihany ny toy n'ilay raharahana ry mivadily ty ry asina. Efa tsy ao trano intsony hoe tsy mirana satria efa nisy didim-pitsarana fonjimaika nandidana isara torana. Efa lasa izy e. Pidrapitreriny ankizy tamin'ny nandehanany. Vao nanafatra havana any ambanivohitra ilay tsy taizany ankizy sady mba ho namany eo fa matahotra izy ireo amin'ny alina. Fa ilay didim-pitsarana raikitra mandidana ireo isaraka tanteraka izany mety hoe mbola ela ve vao ivoaka e? Mbola mifamaly resaka taratasy alohany e. Rehefa misy ray tsy hamaly intsony izay vao mivoaka ny didy raikitra. Fa loza ngely ty fa mangataka ny hamerenako ny tombotsoa azoko tao anaty fanambadiany mirany. Ny vola ny vidanany lahany ty fiary ty zany. Fa ngamolo ty zany azo atao a. Azo ataony izany rehefa hita fa nanao ny adisoana rehetra ny ray e.
efa nanontany-pahalalana. Raha izany dia makapsolo vava ihany aloha lahy iaro an'lahy zany. Tsy ho reraka avy hatrany ve le selahy raha vao eloka merina an'izany a? Eny elahy kosa aloha dia tena diso tanteraka mihitsy ao anatrehan'ny mirany. Raha za manokana indray aloha dia tena mangoraka azy a. Iza ngely tsy efa manana ny asa mizahaka aiza raha esoriny amiko ty fiarabe ty a? Mbola tsy nahangona firy akory dia sanatria ve hiverina aotra indray? Elahy koa ngely esy maika be ny ampirafy azy. Maninona raha mba hoe ny andro nahazo fiara rostely vao nivadika taminy fa tsy tapitapohany vao nazaka ny mirana dia efa nanao tsinitsinina mivady tao an-trano zahatiko. Io indray elahy fandatsaha. Elahy koa angely ty miara very asa amiko rehefa tsy hotsony ty fiary ty e. Ka atao ahoana moa izay nefa navitsiko elako. Mitedavy elahy lalana dia manaova sisy-bola mba tsy azo rarina any amin'ny fitsarana ny mirana iny. Tsy aleo ve resy mandany atapitrisa vitsivitsy anaovana lalana ambanin'ny tany izay amerina politapitrisa ho amin'ny mirana. Izay koa ny eritreretiko fa ny fehiteny sy miprofo angely etsy ny azy efa mipetrapetraka tsara daholo. Tena efa niomana mihitsy ankamizao adinay any amin'ny fitsaran'izao. Eny mety izay tokoa satria ny olona hono rehefa anaovana tsy mety ka tsy miteny dia manam-poza fa efa manomana tetika ady izy izay matetika. Aza dia mba milaza loza eo koa ianao ty riasina. Efa naka-pisolo vava ve dia mbola resy ihany ianao? Tsy hoe rehefa manana pisolo vava ngery ny riana dia tsy maintsy mandresy eny amin'ny fitsarany. Rehefa mahay mandahateny sy mahay mitondra pirofo koa ny olona miady aminao dia afaka mandresy izy. Dia nomelony fitsarana zany ianao amerina ny vidin'ity fiara ty? Ie, rehefa tsy mahaloa vola dia ty fiara ty ihany no atao lavanty andaovana ny volany. Tsy azo kokoa le izy ka. Efa nanantona olona tsika hikarakara ny aferanao. Efa vola tapitrisany naloha tany ka nahoana no ianao indray mbola resy. No aniny fotsiny izany le volantsika. Efa nanontany azy mihitsy avy izao ny navaliny hoe efa nanara-maso akaiky an'io raharaha io hono ny nisitra satria nanao fitarainana tany mirana. Any ka tsy afa-nihetsika mihitsy le olona nandray ny volantsika. Ka tokony mamerim-bola nge izy raha izany e. Ary miseho azy mahay lalàna koa le mirana. Dia vonona ve zany ianao riasina moa an'ity fiara ty? Dia inona ny velomantsika? Za kosa riasina tsy manaiky raha kely noho ny vola omen'ny vadiko ny vola omenao Fa vola ve aloha ny tiavanao asa za mihitsy ny tianao e. Izy roa miaraka. Sady raha hitan'ny vadiko fa mijaly miaraka aminao tsy ho atao fimezana io ve tsika? Dedava hevitra fa tsy hisy anaika moa an'ity fiara ty izany eto. Ka inona ary ny hevitra e? Efa very hevitra mihitsy andositra. Vangano fiara azo entina mandositra. Sady midika faharesena nge ny fandosirany. Hitako ny hevitra. Fitaony aminy dia mivany olana. Fitaony aminy? Ny amin'iza? Mirana ve? Andray kosa e. Andatsakaina ianao izany. Ka rehefa izay ve ny ampivany olana inona ny tsy anaovana azy? Ay fe ianao ty mpamono olona e. Mpamosavy koa ianao izany matoa vonina andatsakaina. Fa mbola ty aiza nga ianao ty e? Mbola mihevitra ny hiverina amindray na rinany? Na hiverina aminy ana tsy dia tsy tiako faty izy e. Mivadiko voalohany ve efa nindosy ny fahafatesana dia mbola avelako vonona koa ny vadiko faharoa. Aleo mihitsy ho faty ny faharoa hidiran'ny fahateloko. Aleo izy ho faty ihany mba ampilaminy antsika e. Tsy nahaposiko ianao ry mirina no hiteny ohatr' izany. Ohatry ny matahotra ny anambady anao. Matahotra? Te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masony. Ny ary asina rehefa manelingelina ny asambarako dia sahako ny mamono azy na dia ny vady andefy mandroko iny aza. Vitako ny mamono an'iny raha vao mianan-kendry manakarontana any antsika io. Ary efa fantany toetrako matoa izy tsy mahasamy hetsika mahery. Andriamanitra, fa olona
inona re ty e? Mpamosavy, mpamomolona, mpanao ody fity, mpijangajanga. Nidikiso hoe niditra tamity. Miendrika mambika nefa de tsara de tsara. Falifanay de tsy misy mihitsy. Marina mafy tsy sahany ty tokoa mamono raha hiala aminy eto. Ahoana reny ahafahako amity e? Eto aho no raisina. Zay zany ry asina tsy namangy vangy atsony a. Manahoana ny tokantrano? Efa rava ny anay Dadaberakova. Ary momba an'izay indrindra no nalehako aty indray. Efa rava? Fa nahoana ny navelony rava ry sea? Zay koa angetsy nandalindalo mihitsy nanao fanamafisana orina an'le izy. Ka tsopianina rava azy ny tena marina. Nampirafy aho. Ary tsy mba nafempeniko akory zany fa nabaribarika. Ataoko tsintsiny izy. Niezaka ihany izy nifampiresaka tamiko fa tsy nirarahiko mihitsy. Ese, se ihany ka nandrava ny tokantrano seko. Fa mba olona manahoana reny natakalony se anazy iny e? An'izay niriny zay. Vehivavy efa niriko tamin'ny fahatanyraka izy io no nifanina tamiko andray. Ko maninona tsy nakaty amiko aloha nojerena raha mifanambana ianareo na tsy? Tsy nieritreritra nijanona ela taminy fa saika mba hanala ny foko fotsiny kinanjo. Zaho indray ny voatazony. Tena nitazoniny tamin'ny 5 sy 1 ary Dadaberakova. Raha izany de aleo karakaraina indray ianao mba ho tafasaraka aminy. Zany mihitsy re Dadaberakova. Tena mahasamamoaka vavanga izy fa raha misaraka aminy aho dia ho faty. Marina ve zany? Ary tena manahody mahery izy matoma tafavoaka vava atao zany a. Fa tsy misy atahorantsika zany na ny kely azy. Karakaraina indray ianao dia miala aminao ny fitiavany. Ary le vadiko faharoa ve azo ataony mamerina azy amiko? Tena nanenina ngiany saraka taminy. Traisy, vitatsika zany ry sea. Fa leo aloha ilay niarina no amboarina fa sao dia anelingelinanareo ao rehefa mifamerina nareo. Marina mihitsy zany Dadaberakova. Raha vao mbola eo iny dia tsy afaka ny aina milamina fa ho korotaniny foana. Ary ny loza dia mitady handatsaka ny ainy vadiko faharoa izy. Tiako sakanany zany Dadabe. Raha vao tsy maty ny rina dia mirana no faty. Zay zavatra hitako ato. Tsy maintsy hoe misy maty ve? Tsy misy fomba azo anakanana an'izany angary Dadaberakova. Fangaza zanahary na vita etazonainy. Ho faty tsy ho elo ny rina. Zay no hitako ato. Dia mbola fahafatesana indray ve? Tsy ekeko tsony kosa ka. Oka tsisy maty tsony kosa ny manodidina ahy. Afaditsika aloha ny resaka. Mbola afaka miana mifampiresaka amin'ilay vady faharoa ve sa? Mino fa tsy avinavina amiko izy ka. Na zany izay niady teny amin'ny fitsaran'izany izy ngeka niresaka talohan'ny dirana ny varavaran'ny fitsarana ary niaraka ny sakafo rehefa nivoaka avy tao e. Afa koranganareo ka. Mifankaty misaram-panambadiana. Ka izy fantatra tsara e. Tsy te hiady amiko izy. Nefa tsy te hanambady atsony koa. Efa tsy manana mpitiavana intsony mihitsy izy ny fahitako azy. Raha tafaverinao ampony ny fitiavany ahy dia ho atsaiko amin'izay izy. Sarotra ny amerina azy satria ise ihany nanao ny sarana taminy. Nanota faty ny ody fitiana taotsika se. Ka mila sorony sika. Ary tsy maintsy olona kaiky ny se natolotra. Ka izy ary natolotra se. Ny reniny se sa ny zanak se. Sa ny rahalahan se. Sa ny olo teny se. Ny riny zany.
fantatry ny Irina moa ianao fa mifanao fotoana amiko aty amin'ny restaurant dia mba ahoana? Tsarahako. Fizy moa no iza no andeha mefefefe amin'izay tiako atao e? Tianao izy ko? Ary tena tianao satria natakarinao ilay vady andefo mandrinao mihitsy. Nanenina nanao andrendretrendry Mirana. Tsy fantatro hoe inona no nahazo ahy tamin'ireny e. Eny e, fantapatatry ihany ny antony. Tratry ny oto fitia, oto fitia mahery vaika. Zay mihitsy ny fahitako azy. Tena hitako hoe tsy tompony tenanao tsony ianao tamin'ireny. Saotra n'Andriamanitra satria fantatro fa tsy fananiako ireny. Mirana. Afaka mamela avy ianao vadika? Tsy vadinao tsony ako. Efa voafafa ny soratra mampivady antsika. Tara loatra. Ny soratra zany azo averina atao raha ilainy. Fa ny fifamelantsika sy ianao ny zava-dehibe. Miaratsiny kosa aloha riasina fa na dia hoe mivavaka aza dia misy fepetra ny famelan-keliko a. Inona ny fepetra tadiavinao fa ataoko daholo e? Anaporofoka aminao fa mbola tiako anao ry Mirana. Aloha avy ireo onitra sy sazy asian'ny fitsarana alohanao aty amiko dia hitsotra aminao ny foko. Izay ihany ny paomy fa tena fitiavana tokoa ny nanambadianao aho fa tsy hoe atao tohatra fiakarana. Zay ary nenila. Efa naposika. Aleo ranga omena any izay tadaviny fa rehefa miverina mivady fa izay tsy ahazo fiara vaovao indray aho. Tsy maintsy hoe domina tapany ity mba handoherany. Tsy maninona e. Ataoko izany raha izany no melanao ny eloko. Andeha hivarotra amin'ny fiara ary hitady fanampiny amin'ny kodiko any amin'ny banky. Dia ho alohako ny vola izay nodidiny fitsarana alohako aminao. Ka didim-pitsarana koa ngela izy ka tsy maintsy hoe taterahana na tiana na tsy tiana e. Ny anatanterahanao azy moramora no tedaviko fa tsy tehiditra amin'ny fanerenanao araka ny lalàna. Dia tena tsy hanana asa tsy ho vely ity zany tsika. Taona vitsivitsy fotsiny fa tsy maintsy mahazo indray tsika raha miverina vady izay sy Mirana letsy. Dia ataon'inona ho letsy zany ilay vola be rehefa voalohany lahy? Hanaova ny asa fanasoavana hony. Izany hono ny vadiny tamin'Andriamanitra. Fa izy aloha dia tena olona mivavaka e. Tsy dia be rendrarendra fa olona tsotsopenana. Izany letsy ny tena itiavako azy a. Tsy mpakarazan'ireny vehivavy mampamorona ny tsy misy ireny izy. Ka mino ary ve lahy fa mbola vonina hiverina hisoratra amin'lahy izy rehefa voaveriny lahy ireo volana sinina veriny e? Rehefa manaiky mamela ny eloko fotsiny aloha izy dia izay ny zava-dehibe amiko e. Mandeha ho azy ny sisa avy eo na dia mety aharitraritra aza amin'ny fandresena lahatra azy. Ny 5 sy 1 koa tsy maintsy hoe alefa ihany letsy. Ay ve lahy ty manao ody fity ihany e? Nefa tena anafiny ery. Hitako elany mazaka izay sipa rehetra tiany lahalaina fonako. Ary 5 sy 1 ihany koa zany nazony lan'ilay vadin'lahy voalohany iny. Mazava ho azy. Ahoana letsy nazakako vehivavy ohatran'ireny raha tsy manana hery hafa hanampy ahy? Fa nazony lahy Mirana ny mahagaga aloha e. Nefa izy ity dia tena vehivavy mivavaka. Ary tsy miara azy zany Andriamanitra. Zaza lesy mba gagako. Izany no nandramako azy fanindrondra mbola mety ny tatana. Fa ohatra misy mesasy tonga iny finday ny lahy zany e. Aiany marina. Avaizary ity. Avy amin'ny Irina. Tonga avy ianao aty izao dia n'izao. Milanao a. Raha voatara ora ray fotsiny ianao dia vatana mangatsika sisa ny movatanao ato. Kotsinday ianao maty ihany fa. Andray kosa letsy ty vavany lahy. Dia tsy mba malahelo ve lahy raha maty ny Irina? Tsy misy rarahiko azy tsony letsy e. Izay hiverenana Mirana zao ny fatohako. Dia efa miomana indray zany andevonako. Fanao inona any e? Ny vady mary azy ny mbola eo andevona azy. Mbola eo? Saingy avy amin'ny lahy no antony amin'ny nomy tena. Dia mandry ve ny sainy laly ty? Tsy napoziko ny Irina mafy loha iny aloha ny tonga amin'izany hoe fa amin'ny teny izany e.
tsy arakaraka ny neverana azy. Rehefa tonga anetsy ny andro ripota dia maty foana na mamony tena na matynaretina na vonon'olona na voalozam-pifanovozana. Raha ho faty tokoa izy afaka ora ray dia izay zany ny androny. Zay aloha fa ny maty mamony tena angelity ny tena ratsy indrindra, mahavery mandrak'izay. Mazava ho azy satria mamony olona ary tsy nanana fotoana ny bebahana ntsony. Io fa miantso ilay olona vidy an'ity davy ity. Efa ao angamba izy ireo fa ndao anainga amin'izay. Andao ary. Ty vadiko efa mivireko any amin'ny comptenao ilay vola. Ty ny copianao zao de virement. Efa hitako tamin'ny SMS teo fa nisy an'io vola io niditra tao amin'ny compteko. Faly amin'izay. Hono fa maninona aloha ianao zany? Tootry ny hafahafa ny fijerinao. Mila tsodrana amin'izay ianao. Tsodrany ve sa famela-keloka? Famela-keloka dia arahana tsodrano eny ary. Na dia mafy aza ny nampitondranao azy zay dia tsy ho tanysaiko tsony, na dia mitambirana atao tsaiko avokoa aza dia vonona ny amela heloka anao. Tsy maintsy amela heloka anao satria na za koa aza dia nanao heloka izay tiako mba averan'Andriamanitra. Tsy amela mihitsy mantsy Andriamanitra na anaiky mifangatahako raha tsy manaiky mifangatahanao aho. Mirana, fa inona daholo zany safarin'ny resaka rehetra zany? Ary toa latsaka ny ranomasonao. Mbola makararary ny fonao angany raha tsy vitako ny fona vadiko. Efa nanenenako tolo reny. Ho hitanao fa hiverina ho vaty mahafinaritra toy ilay tamin'ny voalohany indray. Tsy riasina, tsy ho azo averina tsony reny. Malahelo amin'azy aminao fa tsy azo tohizana tsony ny amintsika. Fa nahoana kosa tsy amela heloka indray zany ianao, ny fitahanao ahy zany. Tsy maintsy mamela ny heloka ao na dia mafy amiko aza zany satria izay ny didin'ny tompo. Izay ny didy ary ny fisaraha-panambadiana koa dia halan'i Jehova. Marina mihitsy ny teninao ary zany no tsy iverenako aminao tsony. Tsy fanambadiana ny fanambadiantsika iny raha eo anatrehan'Andriamanitra. Vadiko faharoa ianao ary ilay vadiko voalohany no izy eo anatrehan'Andriamanitra. Izay indray ilay resaka. Efa nao azavainao tamiko izany tamin'ny fotoana nitoriako fity taminao nge. Eny diso ny lahy zany efa tsy nanatanteraka. Ny tena marina dia nahery be ny fitiavana tato am-poko ka tsy voatohatro na dia teo aza ny fahafantarako fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny hanambadiako anao. Ny kipra tamin'ireny. Diso ianao, tokony tany amboalohany ianao nefa tsy nanaiky. Diso fa ianao ny tena diso satria nampiasanao ody fity mahery vaika karesy. Tsy mahaino ary tsy nitandrina ka dia nandaitra tamiko ilay ody ratsinao na dia mpivavaka aza. Ankehitriny efa nomen'Andriamanitra hery andreseko an'izany dia tsy inona fa ny rahan'i Jesosy arak'ilay voasoratra hoe ary izy ireo na haresy azy noho ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Fa taizany nafantaranao sy ny ody fity nampiasaiko taminao ry Mirana? Naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy. Misy nofy miverimberina naseho an'Andriamanitra tamiko nandritry ny fotoana mivaditsika fa tsy takatry ny heviny ratsy vo zao. Ary raha tara ny fialako tao amin'ny tokantrano fitsangajangana io dia maty tao aho. Saika very mandrakizay raha maty tao anatin'iny fitsangajangana iny. Zany very Mirana, saika mahataotra n'ilay vadiko voalohany koa zany ianao. Mba fantatrao moa fa ny ody fity nataonao taminy nahafaty azy. Ny tsy fantatry ny mpanao ody fity dia atolony an'ny Satana nge ny olona tiany ho azy io iny. Ary dia azo ny Satana atao amin'izay tiany anaovana azy. Misy ny ataony lasa-dala, misy ny ataony malemy, misy ny maty naretina ary misy ny maty tampoka, misy ny mamono tena. Zany tokoa ve? Ragova, lehilahy tsy valahara dia mbola nalainy nataony sorona koa ny irina.
maty ankeny iriny e. Zany ve dia lasa mpitondra tena tsy fidiny zany ny vadiny ary lasa kamoty tsy fidiny koa zanany. Ary zasiny zanako ka dia mitady olona atao sorona foana zany no asan'ny rakovandosa iny. Ny devoly ange tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringany e. Izay ny voasoratra. Asakasaka izay olona hitady vahaolana any aminy. Izy tsy miasa maimem-pony izany fa mila tambiny, mila sorona foana. Zany tokoa. Eny, zany atala, zany diso, zany nahatonga mifahafatesandreo olona ireo. So ihany ianao Romirana fa tsy maty. Efa tena namela ny heliko izany ianao. Avelako ny heliko ary tsodrano ahita vehivavy mety aminao, izay tsy vadin'olona fa na maty vady na tovovavy. Aza mitsangajanga tsony fa very eo ianao raha tonga tampoka ny tompo na tonga tampoka ny farandronao. Andray, tena diso fanantenana Romirana. Dia tsy hitory akory ireny amintsika. Tsy mety angara miara-mipetraka ihany tsika fa tsy miray fandriana. Misangisangy fahotana. Sika ihany manome fakam-panahiny tena tsika. Fa voasoratra hoe mahandro sira ny fitsangajangana. Natao andosirana ny fitsangajangana ary asina fa tsy natao isangisangiana na natao ifampitolomana. Ny tsara amintsika dia aleo tsy mifandray tsony. Angataka fifindra-toerana lavitra ialako eto. Dia ho aiza zany rehefa tsy eo ianao? Dia ho vitako ve ny anadino anao Romirana? Adinonao ary rehefa mahazo vady vaovao ianao e. Tsy moramora kongeny mitady vady. Za efa tsy hampiasa ilay ody fity mahery vaika tsony tsinona. Mangataha mitompo dia andraso ny valim-bavaka fa za maimaika e. Fa zao mibeba aloha. Eny ary, aleoko marina mibebaka ary miandry izay omen'ny tompo aho. Ny zavatra hitako Romirana dia tsy maharitra ny tokantrano raha vao nisy nampiasa ody fitiny ray tamin'ireo mpivady aho. Ody fity mahery vaika. Nanoratra sy nanatrontosa Ianona.